le resaka boina 7 trisety ohatrany sarotra ihany ino na tsisy idiran'ny prime ministre tsisy idiran'ny filoham-pirenena fa izy ny tompona andraikitra amin'ny firenena tsisy idiranareo ve ny raharaham-pirenena zany hoe raha izany ny tenenina dia tsisy mitondra ane zany ny firenena olon'oloko azy eo fotsiny mahazo toerana eo fotsiny fa tsy hita hoe anao inona efa fotoana ela koa nisy ny hoe ny volamena izay nivadika Bolongam-by raha tsaronareo tamin'izany dia ny prime ministre no intérim zany hoe izy tompona andraikitra mihitsy no intérim tao amin'ny ministère-ny mines tamin'ny siny le volamena vadika Bolongam-by io ka noho izany aiza ny fanady adiana mikasika an'izany very fotsiny ihany ve ny harem-pirenena tsisy mangarahara tsisy tany-tandalàna eto amin'ny firenena nanala olona miisa 520 membre de cabinet an'ny ministre teo aloha Valérie Ramonjavelo zany ny prime ministre Tsay Christian izy moa zay ministre mpisolo toerana mitantana vonjy maika nyity ministre ny fitaterana ity raha iverenana dia i Valérie Ramonjavelo zay hoe nesorina noho ny raha Boeing 777 dia ndraisiny Tsay Christian ny andraikitra ministre mpisolo toerana misahana an'izay andraikitra zay Tsay Christian ary manala ny membre de cabinet ary oera tsisy toy izany mihitsy lay fomba fandraisana fanapahan-kevitra zany tao anatin'izay no tiatsika horesahana hoe ny sody endrika fanabadona ny vahoaka malagasy ty tompoko lahy sy tompoko vavy sody iverin'ny prime ministre fa tena hoe arak'ilay ino moa miparitaka hoe niveau T3 dia ararotina amin'izay tokoa ve lay vahoaka malagasy ny mpanara-baovao rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena hatrany ampitan-dranomasina any anehoana fa hoe miasa ny fanjakana ary tsy mamela ny tiraraboina ity petrapetrapotsiny amin'izao ka any ka lasa moeraoera amin'ny zavatra tsy misy atao tsy misy dikany raha izay no azo andikana azy sy atsotra ny resaka satria raha antsika malala fa zany membre de cabinet ana ministre izany dia ireo zany ny ekipa hoentina ohatra zany voatendry ho ministre ny fanatanjahantena Marjona Amena Marjona ohatra ny voatendry ho ministre ny fanatanjahantena dia mitondra ny ekipa ny Marjona zany mety hoentina eo ry olona saina mety hoentina eo ry feno asina asa izy safidiny io amin'ny maha-ministra azy hoe ny ary eto ny ekipa mpiara-miasa amiko anatanteraka ny asa eo anivon'izany ministera zany ary amin'ny maha ekipany zay ireo zany le membre de cabinet pitikambany eo anivon'ny kabinetrany zany reo dia amin'ny maha ekipany zay rehefa miala ny ministre na esorina ny ministre na mametra-pialana ny ministre dia miara mangorona entana aminy reo tsy mila anaovana hoe oeraoera be zany ny aminy hoe nesorina ny ekipa rehetra ny Marjona fa logika izany hoe miala ny ekipa ny Marjona rehefa miala io Marjona tahak'izay ity tranga ity rehefa nesorina ny ministre Valérie Ramonjavelo mazava ho azy miala manaraka azy ny ekipany tao anatin'izay satria ireo no inona moa zany amin'ny maha ekipany azy zay asa azotsika rehetra angambany zay hoe ny ekipa dia miara tonga miara-miasa ary miara-miala zany ireo membre ny cabinet ireo dia tahak'izay fa ankehitriny mantsy voizana sy aseho be ilay hoe lay prime ministre dia tena miasa ny fanjakana tena miasa mafy mihitsy ary tsy mamela moramora nyity resaka boiny ity fa nesorina mihitsy tonga dia taleny mpikambany eo anivon'ny kabinetra misy 520 nesorina daholo fa tena miasa ny fanjakana ary tsy mitsitsy mihitsy amin'ity resaka boiny ity ao anatin'izay ka dia nesorina ny membre de cabinet misy 520 tena miasa le Tsay Christian ao anatin'izay ary tsy mitsitsy tsy misangy fa mila vokatra mila miasa mila mandroso le fanjakana dia ohatra amin'izay zany lay serasera tiana voizana sy tiana hoentina sy tiana aseho amin'ny ity maraina ity zay ny tiany eo anivon'ny fiadidinan'ny primature ho aseho zay ny tiany eo anivon'ny fitondram-panjakana aseho ny amin'ny miasa zao fanjakana zao tsy mitsitsy zao dia nefa le izy tompoko lasy tompoko vavy dia arak'izay hoentintsika izay hoe lasa fampimezana lasa resaka fampimezana satria dia le lay raharaha dia hoe zavatra ekipa tokony miala zany dia lasa anaovana oeraoera be hoe esorina ilay ekipa ao anatin'izay ohatrany hoe ty trango ity dia mitovy matsiaran'le
le honorable anankiray zay amo tao anatin'izay ny aminy hoe ilay mpitandro filaminana mahavoasambotra mpangalatra koa fa de tena hoe fisaorana mitafitafy ny azo mpitandro filaminana soatra betsaka ie tena miasa mpitandro filaminana fa tena nahavoasambotra mpangalatra koa ohatrany hoe raha loha larana ohatrany hoe ry Mbappé mahafaty baolina de tena merci Mbappé tena soatra betsaka Mbappé tena soatra betsaka nefa ny attaquant ny asa mipampidi baolina ny asany ao anatin'izay mpitandro filaminana ohatran'ilay hoe tonga na mpianatra le mpampianatra de misaotra betsaka ozy ny mpianatra ao anatin'izay saotra betsaka maîtresse saotra betsaka madama fa tonga na mpianatra ianao saotra betsaka nefa asan'izany zavatra logika ohatran'izany ty resaka hoe ny esorina ny talian'ny kabinetra ny talian'ny kabinetra tsy ny talian'ny kabinetra moa zany fa ny membre ny kabinetra rehetra mihitsy ny esorina zavatra ohatran'izany satria vao niala Valérie Ramonjavelo ataoko hoe miala izy androany de farariva de fa mahatsapa sy mahafantatra an'izay ireo mpikamba ireo membre ny kabinet rehetra hoe tsika kory zalahy manomboka mangoronetana amin'izay fa lasa raha Valérie de mila mangoronetana amin'izay tsika ny taratasy alisany chargeur alisany any birao alisany any sy ny ohatran'izany so de misy adipy fa mialy tsika zany fa nialy Valérie ao anatin'izay zavatra efa niomana sy fantatry zareo zany ngary olona nianatra membre cabinet ana ministre zany olona manana ny maizazy efa nafantatra an'izany reo vao tonga teo reo de efa mahafantatra hoe rehefa mialy ministre de mialy tsika fa tsisy nieritreritra mihitsy reo hoe taviditra kabinetra ny ao anivon'ny ministeran'ny fitaterana de hoe asy de ato mandrak'izay tsika tsisy nieritreritra an'izany reo fa hoe nafantatra hoe rehefa mialy Valérie de mialy sika fa tsy mila naovana serasera be ohatr'izao le izy rery ngiatsay Christian fa lasa mivadika fampimezana le izy tao anatin'izay maninona zao raha ny teny fotsiny tsotra fotsiny hoe raha hafa indray raha hoe saika tsy hiala le tale mpikambany kabinetra hoe ministre miala fa zay eto ihany zany zavatra hafa zany fa tsy zay le izy fa ny membre na kabinet zany mahafantatra tsara fa rehefa miala ny ministre de miala izy ao anatin'izay ohatran'izay ihany koa na tsy tsy ny coach amin'ny baolina vetsy ohatr'izany ry Marjona ihany koa hoe coach Nicolas Dupuis ohatra zao de manendry an'ireo hoe reto ny any ekipa sy ny staffko reto de mankatony fédération na hoe ok ary reo izy reo de efa miala le coach miala koa reo de miditra indray ny coach vaovao ohatra hoe Roro zany zao coach Roro niditra nandimby Nicolas Dupuis mitondra ny staff ndray izy mitondra ny mpiara-miasa akaiky amindray izy ao anatin'izay rehetra zay de ohatran'izay ty zavatra ty fa tsy hoe anaovana oera ohatrany hoe de tena eo le problema zany ohatra tsy hita matsy hoe miasa raha tsy ohatr'izao de nefa le asa atao amin'io zany de mbola vomainareo zany hita hoe tsy miasa ndray koa nareo zao zavatra ohatr'izao hoe laza anehoanareo fa miasa ianareo anatin'izay de tena mampalahelo hoe fianoasana ato mitatak'olaka mihitsy kio maheno an'izany hoe zany hoe nataon'ilay fitondram-panjakana eto Madagasikara sa hoana fianoasana ahoana fahitana miresaka n'ity raharam-pirenena ity tsika de tak'izay tonga amin'ny fitenina ankizy azafady indrindra aloha TVN zay araby zay fa so de hoe itsoraka any am-pitoran'ny entana sahala amin'ny akoho ny tena miala tsimy miala fondra ao anatin'izay manonona ny firariantsona ihany koa amintsika mianakavy zay atao hoe mitsoroka didy ihany koa amin'izao fotoan'izao na amin'ny toerana rehetra zay andrenesanao ny onjam-peo ivenao anatin'izay resaka zay hoe ny fitondram-panjakana eo ankilan'izay ihany koa ny resaka hoe fanosoratena eo amasin'ny vahoaka malagasy hoe miasa ny prime ministre izy ty aloha raha tsy toe-javatra tahaka izao de tsy voaresaka ny prime ministre inona tsy hoe mahatonga anazy tsy voaresaka teny hoe endrasana foana hoe inona le tena asan'ny prime ministre inona le tena andraikitry ny prime ministre fa tsy hitanao mihitsy fa teto zany vao hoe hitony ady tsy hitany zany hoe mitady toerana fotsiny ilazana fa hoe miasa izahay de andao iverina ny amin'ny mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe kife koa izany manao inona ny andraikitrao fa ny eto Madagasikara ihany ny fitondram-panjakana mitady doka laza voninahitra amin'ny andraikitra tokony ho atao zany hoe raha raisitsika tsotsotra ohatra ainga vao nivon'ny tokantrano ohatra zany hoe raha misy ray mpianakaviana zany miasa
tady vola ohatra hoe ataontsika ohatra hoe mikarama mitomborika tsy ara-dalàna aloha ny fankasitrahany ankohonany azy famomezana famporosiana an'izany ray mpianakaviana zany hoe mitady vola melomana ny ankohonany fa ny ray mpianakaviana tsy mitady an'izay mihitsy hoe asio tehaka kely aloha alohan'ny voako ny trano ry izy mianakavy a fa za hiasa be ho anareo andraikitrao zany adidinao zany raha tsy manao an'izay ianao no meloka ianao raha tsy manao an'izay raha tsy manao an'izay ianao no diso ao anatin'izay hoe ray mpianakaviana tsy mamelona ny ankohona ohatran'le ka io fianasana mampatsiana an'le tenin'ny andrajoelona le hoe ny ray miresaka ray mpianakaviana matsitsika toy izy hoe mitena ray mpianakaviana dia mamelona ny zanany ny tena ray mpianakaviana dia miany zanany miaro ny zanany nanananatery amin'ny tamin'ny COI zay nambarany tamin'ny teny frantsay moa zany tamin'ny zopireneny le izy nambarany naveriny tamin'ny sadek teo dia ohatran'izay le izy hoe le izy zany raha vao tena hoe le izy tsy manao a no tokony vavao tokony vavao hoe tena mikomondro maro jaona fa tsy mety amelombady amanjanaka tro fa leo be zany vavao fa raha ohatra ry maro jaona mbola manohy ny famelomambady amanjanaka tsy mila monsieur télé zany tsy mila anaovana oeraoera zany tsy mila tehaka zany fa ity ihany koa mifandray amin'le resaka azadintsika ny tantara fahajanontsika kristian zany koa dia fanisahana ny andraikitra ministra mpisolotoerana teo anivon'ny ministerany arenakibony tany tamin'izany fotoana ialatsika ny lainga fa mitadiditsika ny tantara dia ny hoe tamin'ny taona 2024 zay raha tsy diso ny tena ia dia tamin'ny andron'tsay kristian zay ministra mpisolotoerana tao amin'ny ministerany arenakibony tany io no nisy an'ity hoe volamena ny vadika bolongamby ity teto amin'ny tany sy ny firenena zany teo amin'ny 20 kilao teo izy zay raha tsy diso tao anatin'izay dia tiana reny moa zany sary tsy hita hoe ahoana zany notohany fa ohatran'ny famakafakany etsika hoe tiana sarotsaromina ve zany reny takotakomana hoe miasa le tsay kristian ka miasa le prime ministre ka sao dia lazainareo fa tsy miasa izy ao anatin'izay dia zay no anakotakomana n'izany tony zavatra tony amina hoe sao dia lazainareo fa tsy miasa izy hafa ny tari ngamba asa aloha fa tamin'izany hafa mety hoe zay koa hoe hafa ny tari amin'ny ministerany arenakibony tany fa aty izy tena miasa jeresoro mihitsy zao ny mpikambany eo anivon'ny kabinetra ao anatin'izay fa tena miasa izy fa tsy ohatran'le taloha asa fa tsahivitsika ny tantara dia nisy an'ireny rahabolongamby reny volamena ny vadika bolongamby ary io moa zany raha ny fomba fijery kidaladala ozy ny fomba fiteny zay dia hoe rehefa ny raharaha eto amin'ny firenena zay tsy misy tohiny raha ohatra misy fanadihadiana lazaina fa misokatra raha ohatra ka misy raharaha mafana tsy hita ny tohiny dia antony tokana ihany no mahatonga n'izay raharaha zay tsy tody hatramin'ny farany tsy tody hatramin'ny farany lazaintsika io ny amin'le hoe reto ny atodony kotrika anytira raha ty ohatra raisiko ohatra hoe raha resaka fakanakerina ohatra nisy fotoana hoe tena tira angaty iny tena atodony kotrika ary voasambotra izy zany le atao hoe tonga hatramin'ny farany fa tsy ilay hoe irakiraka le chauffeur nitondra le fiara sy ny le mibata an'le olona raisiko ohatra an'izay zany le sary dia voasambotra daholo na ny irakiraka na ny trondro vaventy na ny rehetrarehetra tao anatin'izay fa matondra raha eto amin'ity madagasikara ity tsy tody hatramin'ny farany raha raisiko tato anatin'ny 10 taona farany matondra raha tsy tody hatramin'ny farany dia misy mafimafy azon-damosina ao zay nitofotra tamin'ny tolana zay ry zalampanao famitorana tao anatin'izay ny aminy hoe kay ianina kay ity ianina kay ny tena tomponantoka mipetra tsara na ianina tomponantoka mihitsy no miteny hoe ajanony eo fanadihadiana ry io fa azatoizana akory dia ohatran'izany ary le zany raha tsorina dia ohatran'ny hoe lasa alaim-panany ny olona hoe matoa zany raha raha tsisy farany eto amintsika matoa zany raha raha tsy tonga hatramin'ny farany resaka fanadihadiana sy famitorana dia olon-dehibe zay no ao an-damosin'izay tomponantoka amin'izay mety be galona io mety olona ambony eto amin'ny firenena io na mety akamakama'ny olona ambony eto amin'ny firenena matoa io tsy tonga hatramin'ny farany dia zay satria nitovitra tamin'ny tolana ilay fanadihadiana ilay famitorana fa tody hatramin'ny farany ireo fanadihadiana io ary vetivety kely mihitsy rehefa hoe
ty am'resaka hoe fanoerana no voakasika na raharaha rehefa hoe olotsotra no voakasika ny raharaha rehefa hoe tsy akamakama sy tsy olona be galona sy ny tsy mpitondra fanjakana ambony no miandraikitra an'ireny ary zay no asa fanontaniana no apetratsika so de tezitra be indray le mpiantso reo aveo nareo de tena fa fanontaniana no apetratsika hoe fananina ary zany zao ty raharaha volamena ny vadika amin'ny bolongam-by 20 kilao mahery ty tsy tody hatramin'ny farany tsy hita hoe iza ny tompon'antroka satria ministra mifampisolosolo ny tao ary ao anatina braoana ministera le izy fa tsy hoe tetsy atokantranony anina tetsy ary tsika mbola tsy naheno hoe vaky ny ministera fa tao anatina fifamindra-pahefana fifamindra-pitantanana tamin'ireny fotoana ireny no nahitana an'izay hoe vadika bolongam-by ke le volamena tato hoe tsisy resaka fahavakisana trano tao fa olona zay afaka miditra ao anatin'io trano misy an'ilay coffre io ihany no afaka nanao an'izay masimasi zay tao anatin'izay ary sarotra ty raha misy zany no fanadadiana sarotra eto amin'ny tany sy ny firenena de ty raharaha volamena mivadika bolongam-by ty no isan'ny mora indrindra satria azo antoka fa azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny olona afaka miditra ao anatin'ilay brao misy an'ilay coffre tao anatin'ireny fotoana ireny ary azo antoka ihany koa fa fantatra daholo hoe izy avy no manana lakile iza no manana dika mitovy amin'ity lakile ty ao anatin'izay ary tsy sarotra le izy fa mahatongo zany le izy tsy hitatra amin'ny faran'ohatran'izao de araka naina izy iozy le irany efa le atsika efa tsika matetika eto amin'ny onjam-peo iny fa amin'ny anaran'ny mangarahara isin'ny tany-tandalàna ihany koa mbola eo ny prime ministre ary mbola prime ministre izy de zany zao ny fanontaniana zany no tokony ho aseo zao raha miasinareo ringatsai Christian anatin'izay ny amin'ny hoe aiza nitoy an'ireny raharaha volamena ny vadika bolongam-by reny za tsy miteny hoe iza nanao an'iza sy ny iza fa nisy fotoana itsai Christian ministre mpisolotoerana tao anatin'za ministera ny arenakibony tany zany ary mandraka androany izy mbola prime ministre noho izany manana didy manandraikitra feno hitaksy anoy sy lazany amin'ny hoe aiza ny valan'ireny fanadidina reny avoay reny raha tena te aneo ianareo miasa fa tsy tony hoe olona efa mahafantatra fa esorina sy hialy tony no lazaina fa ny esorinareo de lazainareo fa miasa ianareo fa reny no andrasana aminareo zao reny amin'ny hoe iza le tompon'antoka iza le tompon'andraikitra tao anatin'ireny volamena ny vadika bolongam-by reny sa hoe de efa vitavita fotsiny any 20 kilao zany ataovy hoe roetsy ny grama ny volamena de ataovy hoe 20 kilao tonga de tsy miasa tsony tsika marjona sy feno asiny tsy miasa tsony hatramin'za fekely ziska no miadana vola be amina miliara zany tompoko lasy tompoko vavy ary raha commune anankiray nanaovana fotodrafitrasa hoe ampandrosoana anatin'izany volamena 20 kilao zany efa tsy miamia le miamiany zalahy iry ary resy fa etitsika milaza hoe zany vola be zany ary iza ny tompon'antoka tamin'izany aiza ny mangarahara mahakasika an'izany maninona ny tsy mitoy ny raharaha maninona no mijanona eo ny raharaha ao anatin'izay rehetra izay